Voron-kiavana. Tantaram-toy nosoratany Kalombo. Novelomin'ny Louise Ravelosoa, Saoly ny Volatiana Rajoelsoa. Niaraka tamin'ny Faly Christophe Rabearmanana. Nandray feo Mamy Avony. Nandrindra la teknika Avo Nanatosa Saoly. Aleo aloha ifondray dia hanokona sakafo ka. So ihany fa sabotsy io dia tsy misy mifo maraina izy mianaka. Ohatray. Izy zany ao an-dakozia io zany. Manahoana ki Malina? Mandrosoa e? Manahoana landy? Toy ianao manondra raha atao an-dakozia? Fa misy iny? Tsy maintsy kia dia mba fo maraina. Sady izy vahiny ato anio. Ay, dia naninona raha ny foazina dia izany nanao azo. Sady ny andro koa tia mangatsika be. Efa raha mafana ange ity anasako fitaovana ity kia. Afaka makaina kely aloha-ndry. Izaho kosa no hoe izany makaina ry madama. Aleo ataoko fa tsy maninona e. Hifanampy aminay kosa ny olanandry fa tsy hoe ho andevozina akory. Olona manam-panahy tokoa raha ianao ry madama Landy. Fa hono a? Ahoana? Efa ela ve ny mpinamana be ianao sy le ramose fidy iny? Ay ve fidy. Azo lazaina ho ela ihany izay ka. Fo mbola mpianatra tany amin'ny ambaratonga voalohany no fankalalànay. Zany? Fa indrindra izany patron Malina toa mipetraka sy mampiresaka fotsiny fa ilan'ny zanako indray ny manasa vilia. Ka i madame Landy no tsy mamena. Neny aleo mba handray andraikitra ihany koa fa tsy ho tolora-potsiny. Raha tsy ohatra Malina na sanatria marary dia izy ny anao an'io. Dia manitra sy mavomavo toy izao kosa za tsy mpamosavy sy mpitana ody araka ny teninao e. Io indray ny sy Malina tafahoana. Efa tokiany le izy dia mba milaminareo e. Ka tsy mety amin'saiko izao e. Rehefa tsy hanao raharaha dia lasindry mandehana ry Malina. Malina, tovariana be nge ianao e. Raha nahatezitra anao ny teniny teo dia izany no mitondra fialatsiny akia. Tandry izany? Inona? Lasa tonga dia niritona tsy niteny tsy nivolana. Fa na dia izany aza tsy tokony asika aminy neny. Efa ny antsainy komisera dia tambatamba azy alohany izy fa ahomby ny fanadihadiana. Efa maty paika nge ny hevitra rehetra e. Dia inona izany no atao? Ho avy eo izany komisera avy eo? Tsy haiko ka. Aleo aloha mody tambatambazako izy ry neny a. Mety hitombina ihany le hoe miray tetika izy sy le za. Aleo tsy koko fa misy olona miresaka amin'ny Malina indray ao amin'ny efitranony eo. Aleo enoka eto ambaravarana eto. Dia ahoana ny ataoko amin'izany? Za tsy afaka mivoaka atoko. Indrindra madame Landy sy madame Perline samy ataholy. Sao dia voatsikaro ny fanareo no mifandray amiko sady efa hifampikarohana raha teo. Voaporofo sao fa anisan'ny nanafina azy mianadama Malina. Dia inona ny ataoko? Aloha enoina tsara ihany aloha ny teniny. Tena sarotra be ny nohony an'izany e. Raha fantatry madame Landy koa izao dia ahoana ny fihetsika ataony? Nefa leo ary aloha tambatambazako ihany aloha dia ho hita eo e. Mazafa izany fa reo no nanafina ny zanako. Tsy misy elana tsony. Eny fa na dia tsy nahazo fandraisam-peo aza. Aleo aloha any amin'iny ahitana ny hevitra tao. Neny tena izy mihitsy. Fa ino dia nazondry Landy a? Misy ino? Izy ahoana? Izy ho tony alohany dia hazavao amiko e. Malina ry neny a. Naninona? No anton'izao izy nanafina ny zanako ary hevitra efa maty paika ny azy sy le za. Inona tsara hoe ry Landy? Henoko daholo any resaky Malina teo raha za andeho any amin'ny efitranony iny. Sao dia izy fiainy kosa indry e. Fa ahoana ho izy?
miresaka ny aminy hoe tokony atao sy tokony atao izy, indrindra hoe andamina tsy ho taitra sy ny sisa. Tena tsy misy tandrony tokoa ny ratsy a. Tsy nampoziko hoe mahaliana no ambadika izao. Arono ah. Ahoana? Le za ve ao aminy eo? Tsy ao le za fa ery ambany eo akaiky ny vavahady. Efa nijereko mialohan'ny enoko azy. Efa izany toko izany koa komisera. Mandrosoa komisera fidy a. Io mahaliana io na vandoza nakankeriny zanako mianadahy. Tsy manaiky afa. Komisera fidy hoe? Ie. Ngatsy hoe nama madame landy fotsiny ianao? Efa maty paika ny tetika ary mahaliana. Zao tratra mora mpanao ratsy. Aiza nasianao andreo zavikelika? Amitonia aloha ianao ry madame Perline. Andraikitra mpitandro filaminana no manao ny fanadihadiana rehetra mahakasika an'ity raharaha tsy fahitana azy mianadahy ity. Fa ny mahavariana andriamatoa komisera, le za koa ve zany tsy tokony voaroroy amin'izao? Izy manko no napiditra an'io tato aminay tato. Tsy misy idiran'le za zany Erlandy a. Io ny fosotra nitazona azy mianadahy dia izay. Tsy nanafina an'izany zany re ahy. Tsy misy fantatro ny mahakasika an'izany. Araka ireny efa nolazaiko taminao ireny komisera dia ireny no nitranga. Misy profony mena. Mangina aloha ianao ry mahaliana. Tsy mbola anjaranao no miteny izao. Any amin'ny komisariatsika no miresaka. Dia tsy inao koa izany ianao. Marina daholo ireny nambarako anao ireny. Ary mbola misy profy ihany koa. Averiko ihany fa tsy ilaina miteny ianao raha tsy any amin'ny birao izay anaovana fanadihadiananao. Sanaiko mora an'izao mihitsy kosa aloha e. Efa maty noho ny fahazakana tsy fahitana ny zanaka tsy navatoko. Mitonia aloha ianao Erlandy a. Efa ho hita izao ny marina fa aoka tsy hitomany intsony ianao. Ary aiza moa le za teo e? Avy namova vady izy dia ry mipetraka ambody manga maka iny ry. Ka zao aza ambara aminy izao zava-misy izao Tsy nanambara taminy aho mantsy izao dia misy ifandraisany tokoa izao zava-misy izao ka tsy ho azo ny marina. Raha ile za aloha tena atokisako e. Ao anaty fanadihadiana no ahitana amin'ny marina ary madame Perline. Fa izao ny tetika atao Eny komisera. Dia ianao mitondra an'le za mampiresaka azy any ambadiky ny trano. I madame Landy kosa mamono vavahady andehanana sy mahaliana amin'ny fiara. Dia tsy inao mihitsy izany ianao komisera. Mba zatao toy io moa re. Raha mbola miteny sy mikorontana eo ianao dia ho fatorako ny vavanao ry mahaliana. Fa nanao ratsy sy mitetiky ny anakarena inga an'ity mbola tsy azo tenenina ihany. Ataovy amin'ny fanaovana azy komisera. Izay olona tsisy fotony io koa ve no animbazimbanao. Aleo tonga dia midiny ianao ry madame Perline. Rehefa divy tsy tazana eto ambaravarakely eto intsony ianareo vao hidiny izay. Azafady madama fa toa niatso ahy ianao. Mandrosory le za. Ohatray. Fa izy mahaliana ny to ianao indray mikarakara sakafo. Mahazo toerana aloha le za e. Mahakasika an'izay mihitsy manko ny resantsika eto. Zao ry le za madama. Tsy eto mahaliana fa lasa natao famitorana any amin'ny polisy. Ahoana tsara hoe madama. Zay e. Mahaliana ry le za fototr' izao tsy fahitana ny zanako izao avy aminy koa zany no antony namonono ny vadiko tena. Fa nahoana kosa ary madame Landy hoe izy no nanao an'izany Efa voapirofo daholo zany ry le za. Efa mazava hoe izy dia zay. Ny antso telefônina nampiray kombakomba tamin'ny taony efitraniny izy no henoko. Ary fandaram-potoana mahakasika amin'ny fanafenana azy mianadahy no resahany tao. Zany very madama. Dia inona zany no tokony atao? Tsy misy hoe inona no tokony atao intsony zany ry le za. Ny polisy no manao famitorana sy ny fanadihadiana mahakasika an'izany. Rehefa tratry ny tery ihany izy tsy maintsy ilaza amin'ny marina sy hanoro an'ireo namany. Ka sao dia miahy aloha izy mianaka. Sady indrindra zany napiditra azy tatoko. Matona tsona hitafa aminay ianao dia tsy manana aminao zahay. Fa zao ry le za. Madama. Azonao ambara aminay ve ny tsy ambara telo ny tovovavy sy ireo namany? Raha hoe mahaliana aloha dia olona tsotra.
Sady raha ny teniny dia hoe tsy mbola niakatra taty andrenivohitra mihitsy izy raha tsy vao zao. Tena voafitaka tsara kosa izany ianao ry le za a. Ary ianao tokoa ny laza fa toa ohatrany hoe misy roim-pihavanana nareo e? Misy roim-pihavanana ihany aloha izay, fa arak'ilay teny hoe naray aza ny fiheviana dia tsy mitovy ny sainy. Fa ilay za koa angeta tia foana e, fotoana kely fotsiny nandehanany tany ambanivohitra. Ary mahakasika ny namany ry le za, misy fantatrao ve hoe aty andrenivohitra aty, indrindra hoe lehilahy? Raha ny hoe namany iray aloha madama tsy fantatro mihitsy a. Maty ny ray ny voavolana vita izay, mbola te hianatra honisy dia izay nahatonga azy hiasa. Ok izay fa toy ilay za ndray ty no adiadindry nefa mahaliana iny efa hita. Fa raha mbola manana fanontaniana nareo dia ho valiako foana ka. Izay ihany ry le za fa misaotra mivalim-panontanianao. Raha misy vidy tojo sady miaraka amin'ny olona telo, fa misy inona ary sady mitondra zavatra mibotsina ao am-paosika no. Dia ahoana ry le za, aza matahotra fa namako ireo atao madame Landy atondray aloha. Ka tonga nareo dia androso sa ampandrenesiko izy? Leo tonga dia androso e, fa ireo namako ireo hijanona ao anaty fiara ao ihany. Ary mety polisy ihany koa izany ty raha misetiako. Eo tazako ao anaty fiara io mantsy le polisy mpaka ny madame Landy rehefa hivoaka izy. Toa variana be ianao ry le za, tsy tokony hiditra ve tsy izany raha misy nisy nahavariana kely aho fotsiny. Tonga dia takatro avy hatrany ny ao an-tsainao i William eo anaty fiarako io. Izy foana no mpanaraka amin'ny madame Landy rehefa mivoaka. Raha azoko tsara zany dia polisy marina ianaoko. Komisera Fidy ny manoloana anao. Ahoana? Komisera hoe fa tsy izy tokony hampanahinao zany ry le za. Anga ianao nanao ratsy? Tsisy ka. Na gaga fotsiny hoe nahoana ny tsy nambaranao mialoha zany. Mitovy foana zany nanambarako na tsy nambarako ry le za. Tsy misy tokony hampatahotra anao zany raha nanao ny marina ianao. Eny re komisera, toa voatazoko ny resaka tamiko teto fotsiny ianaoko. Mandroso ary. Ody re madama. Mandroso ianao ndre mato komisera. Azafady fa mbola niresaka tamin'le za dia zao vao niakatra. Dia inona nambarany ianao tompoko? Mbola ao anatin'ny fanadihadiana mihitsy tsika izao ka. Fa misy fanampim-baovao fantatrao anga? Mana fotsiny aho hoe somiray tsokombakomba amin'ny mahaliana le zako. Misy zavatra hafa fantatro ty madame Perline ty raha izao sa matahotra sy rahoana an'le za? Aleo aloha fitorina tsara ihany. Manao hoana ianao andre mato komisera? Toa variana be ianao fa misy inona? Na izaho koa aza mba gagako. Azafady ry izy mianaka, maro sahanina koa moa ny tena dia mizarazara be ihany ny sainy Ka inona izany vao nentinao e? Ary zavy ireo anaty fiaranao atokotany ireo? Mpiara-miasa amiko ireo ry madame Landy. Fa zao raha mety dia aleo miaraka makany amin'ny tranonareo mivady tsika ry Landy. Fa ahoana? Dia ny fiaranareo no entina. Ry zalahy reto kosa hijery an'izay zavatra feno mahaliana ao amin'ny efitranony ao. Raso tia ny taratasy manome alalana ny zareo hanao an'izany. Dia za koa ve zany miaraka aminareo? Tsika telo mianaka mihitsy ka. Fa hanafatra ny zalahy ireo hanao fikarohana ato. Sa ahoana? Tsy maninona mihitsy raha izay no ahitana ny marina komisera. Akany lakile amin'ny fiara vetivety Mandrosoa ianao komisera. Miala tsiny fa efa ela tsy nisokatra ity trano ity dia somary maimboboana. Tsy maninona re zany raha mety dia aleo hitsidika hevitra hafa aloha mandra-pamoa anareo ny efitrano rehetra. Eny ary komisera Fidy, afaka manao ny asanao ianao. Jereniny ange.
Mbola reo daholo ny amin'ny-tsakafo avy nihinananay an'ilay hariva iny. Antoko mantsy ianao izay rado. Io indray ianao Rolando ilay mandeha fa saina lavitra loatra. Embona mba sendra nandalo fotsiny re iny rineny a. Way, ary lasa seza aloha komisera teo e. Landy a, iny avy tany velany tany iny komisera, naninona tany? Fa mety nisinina koa izany tany rineny. Aleo avy eo izy dia notaniana, sady mbola mitelefona koa izy izany. Misy zavatra hafahafa mihitsy ataon'ity komisera ity rineny a. Be fetsiketsehana. Na izaho koa aza kito lasa saina izany. Komisera, fa taiza ianao? Angamo tsy hoe hitsidika ny efitrano indray ianao? Eny tokoa komisera, avy taiza ianao teo? Avy mividy sigara teo ivelany teo ary izy mianaka. Tsy nanako tabanareo fa mbola variana be nareo ko. Fa inona moa izany ny tena nandehanantsika taty? Misy zavatra tiako porofony eto amin'ity toerana misy anareo ity. Fa inona izany ilay matoa komisera? Aleo angamba aloha ho arery izany fa aza mananareo. Tsy maintsy hisy voka n'izao fanadihadiana atao izao. Dia misaotra ny amin'ny fandavan-tena re. Matoky anao izay ndre matoa komisera. Dia nanao ahoana fanadihadiana mahaliana komisera? Raha ny mikasika ny mahaliana dia efa betsaka ny zavatra nambarany ka. Ary ao anatin'izany indrindra ny anton'izao fisavana ataontsika izao. Fa mety ory zareo tokoa ve izany nankakery ny andro zanako? Eny tokoa komisera. Ny azoko ambara aminareo aloha dia eo am-pikaroana ny marina rehetritsika. Kely sisa dia ho hita ny marina. Arono a. Le zavy izany tsy ho voasaringotra amin'izao raharaha izao. Izy mantsy mbola miasa ao aminay ao anko. Sao dia tokony andraisana fepetra. Tsisy idiran'le zaka izy izany a. Olona vendran-dahy iny. Marina daholo ny teninareo fa araka ny lazaiko teo ihany a, miandry alohantsika. Efa za mihitsy ny midina hifoto ny fahazamananareo. Dia matoky tanteraka anao izay andre matoa komisera. Izay ny tantaraiko anareo izany nataon'ireo polisy ireny toko. Za moa niandry teo ambaravarana fa tsy niditra. Avy eo dia nidiny itsy ny varavarana roa tato amin'ny trano tato. Dia niakaray nampiresaka teo ivelany. Fa inona moa izany no karohan'izy ireo tato e? Ary tsy nakao amin'ny efitrano mahaliana very zareo? Eny tokoa ary le za, inona ny tadiaviny? Nikarokaroka atao fotsiny izy. Nakao amin'ny efitrano mahaliana zareo avy eo. Fa inona daholo ara ny anton'izany e? Sa ve hoe ny teny mahaliana hoe mpamosavy eny dia nikaroka ry zareo? Aza miteniteny foana ry Landy a. Mpamosavy inona? Dia madamy Landy tia koa dia mampimeko. Mangina akory le za, afaka mandeha amin'izay ianao. Ka ohatra angena ataoko roneny. Ianao tonga dia tezitra. Na ohatra aza amin'le zandry manao fanoharana fa tsy amiko. Lasa aleo fa mahazo taonareo e. Efa hita ihany ity marina amin'izy miainata. Fa ty rato ity indray izao no mibahana ao anaty saiko ka. Mahita hevitra ry Landy. Hoe ahoana roneny? Rehefa voapirofo fa mahaliana ny nanafina azy mianada dia manampy fotsiny ry hoe sady niaraka tamin'ny vadindry ihany koa izy. Ka rehefa tsy manaiky manome izay ny lainy dia ny zanaka rao no nataony takalona iny. Neny a, lainga ange izany e. Izay le tsy tiako amin'ilay ry Landy. Rehefa atory zavatra mahasoa dia mamaly foana. Sa inona no avalindry amin'ireo havan'ny rato? Dia ny olona kosa verina eny dia tsy mba hanantsaina hoe vadiko ane rado e. Marina fa vadindry rado fa jereo. Tsy ireo fianakavian'ireo izao no mitory indry. Sady raha ny marina mitavozavoza tsy mahaleo ny lainga tsara lahatra. Mbola tsy nandalo tamin'ny sofindringa moa izany teny malagasy izany. Indray ariko. Aleo hita eo ny zavatra mbarany mahaliana. Way, vatsiko komisera veky io mijany eo an-tokotany eo a. Azafady kely eny anarangaranako azy eto. Izy tokoa io roneny a. Fa misy inona indray ary. Aleo andrasana dia hita eo e. Komisera Fidy, fa misy inona ny tonga rivariva ianao? Zao rivo mianaka. Tapitra ny fiam-potoana nahafahana nitazona amin'ny mahaliana ka tsy maintsy mody aty izy. Raha pitsy ho lazaina aminareo eo ny dingana manaraka. Tsy manahirana be ve izany ry komisera?
Maninona izy raha tonga dia nakarina tribonaly? Sa misy olona afaka miandry azy ety? Hitsaoka eo iny dia izay vao loza. Efa eo am-panomanana an'izany tokoa izy ary Madame Perline. Entina eo izany mahaliana. Izay fa somary mahimaika kely ihany dia mamerina ny fisaorana Andriamatoa komisera. Aleo raha maso tsara aloha izay ataony mahaliana sy ilay polisy vavina saina miambina azy ato. Ohatray toa mivomidanadana ho azy ny varavarana fidirana. So dia sanatria tafatsaoko ao ary ilay mahaliana iny. Aleo aloha raha maso ny hidi-tranony ka nefa dia mety tsara ny tranony. Aleo hidiko io varavarana io dia hiakatra atory aka. Ny andro koa dia efa tena maizina. Perline, aiza ny zanako? Ohatray toa misy miantso azy zany sa i komisera zany? Raha dia anao miresaka aminao fa tsy komisera zany. Andrekako rado hoe fa tsotra ny fanontaniako nafeninao aiza ny zanako mianadahy? Aleo hiakatra iana dia hiditra any amin'ny efitrano fa toa misy zavatra tsy milamina mihitsy ety. Hitako foana nge ianao na hiafinay zana izy Saika tsy voahidiko hatramin'ny efitranoko marina. Ary izy io manatona anaty maizina io. Toa irato. Fantatra amin'ny akanjo dia inona ny ataoko? Sotra fotsiny ny tenko Perline. Avoa izy mianadahy ratsy zany dia ho kendakendaiko ho faty ianao ka ahoana? Anaiky sa tsy? Tsy fanahy niko angeny nanapozina anao raha dia noho ny tahotra ny ahatratrarana tamina faty azo menatany nanaovako an'izany. Mandehaniny ianao zao dia nizao makany amin'ny nanafinanao ny fatiny izy mianadahy. Tsy maintsy doranao zao alina zao ihany ny fatiny izy reo. Eny ary rerado alefa tanterahako ny teninao. Leza, voay, Madame Perline ihany ty. Leza. Madame Perline, fa misy inona ny mangovotra be ohatran'io anao midira aloha? Tsy androsotsony ary Leza, maika be tsy maitso fongarina izy mianadahy dia hodorana fa manangatra amiko ny rain'izy ireo. Inona tsara very Madame Perline? Io ary ny anao ry Leza fa niverina ny diro andao ataony atao. Madama to raha miserato mijoro io ko aleo antsona le polisy vavina mankomisera iko. Aza miantso azy ry Leza fa sao raisi-potsiny amin'izany sika isanao aleo fongorona fotsiny dia dorana dia zay. Tena irady vady Madame landy mihitsy iko akanjo fitondra nyreny alovany reny. Andao ary etsika fa efa ranomasany sikako. Andao ary efa rehetra tokotany rehetra ihany koa ny angady sy ny fandrofanako. Tadidinao ve ny nametrahana azy tamin'ireny? Efa nasiako vato lava re eo ambody manga ao ao manko ny naleviko izy da araka le baikonao raso hitanao zao fa tia le vato tsy lovo tsara amin'le torsa fa anomboka angady azy ahy. Angeny ianao miady azy io fa io tsy mietika manara-maso atsika eo ambaravarana io rato. Efa tena manao zay ho afako mihitsy ange madame efa kely sisy ty indrindra koa ato maizina dia manahirana ko ary mba tsy lovo tsara re madama fa nga vita ny vava amin'ny teny fotsiny izy ty. Io kosa fa hita ilay azo nataontsika teo ambony. Zay madama fa lasa izy raha miserado teo. Iny manatony iny izy ry Leza matahotra mafy azy zany. Ka aiza ry le lasatsy andorana azy da mba hitsoahany ololoko. Iny fa manatona madama iny fa manatona tiako.
to tsy matahotra ny azavan'le torsa. Aza misy mihetsika. Basy fofahana tsara ty amiko ty. Aoka hialy eny an-tananao fainga an'iny angady iny ry le za. Fa toy komisera fidy ty fa nanao ny akanjony rady fotsiny. Aza mihetsika ho ah. Allô, tonga de midira avokoa ianareo ry zalahy. Tra ty eka ny aza. Fa to misy polisy maro misaoty tambora endry le za. Tonga de fatory avy hatrany e. Tena mpamosavy malemy mariny ty Perline ty. Ny ao an-trano ihany ny voriana. Tena tsara kosa ny torimasoko alina iny a. Aloha hitsangana moana iny fa tratra toandro teto am-pandriana teto koa ako. To feno mpitandro ny filaminana ny trano. Fa misy inona e? Aloha hitina any aloha. Fa inona ny atao zao ry komisera fidy? Nitsoka angama alina sa misy inona e? Manao ianao Madame Landy a? Manao ianao? Nisy vokany fanadihadiana natao ry Madame Landy a. Zany? Mitony ianao ary aoka tsy ho taitra fa vaovao ratsy no ambarako anao. Fa misy inona komisera? Vaovao ratsy ahoana koa? Mipetra aloha dia mitony ary amafiso ny sainy e. Efa tony a? Zao ary tsy namantsika tsony izy mianada. Matiko tena ary mahaliana. Fa naninona ny finoany teny zany ako? Mitony aloha ry Landy a. Tsy mahaliana ny namono azy ireo. Te mbola rovanao ihany le tsy vanio komisera? Tsy miaro azy fa tokony isoranao azy izy satria noho izy aza nahalalana amin'ny marina rehetra Madame Landy a. Fa iza zany namono sanako komisera? Renona madama Madame Perline. Neny hoe? Tsy afenina tsony fa efizay voalaza mahaliana izay ny marina. Oay, vonjeo komisera fa tora Madame Landy a. Zay ary le niteneniko hoe mila tono ho ah. Landy a, Landy. Maheno avy ianao e. Landy. Aiza neny? Mila mahita azy aho zao. Inona ny antony namonoana ny zanako? Fa tena ahoana loatra rery neny eo? Nahoana ny finoanao sanako? Malandy a, sitrapoky re zao e. Fa nahoana loatra re? Torana ny ankizy koa n'ilay manga eo an-tokotantsika io. Tsy tiako mihitsy izany dia mifandriako. Ny vidy manga tena masaka tsara ary nasiako pozina. Tonga tapoka teo anefa izy da naterany ray teo am-bavahady. Niazakazaka naka sady nihinana n'ilay manga betrany ka dia fa tsy ana loatra ianao roneny a. Namorika ianao fa niavana ihany ho fofo. Ianao koa izany namorika an-drato. Rehefa hitako fa tsikarotry rato izany dia nipoziniko ihany koa izy. Nafenona iny razan'izy da rehefa nilamindamina dia nasitrika eo teo ambody manga teo ihany. Komisera, toa tsy mino ny saiko hoe nenina avandroza tamin'ireo vady aman-janako. So kosa mba endrikendrika sy fansorapotan-kazo sao na olo-kafa nanao ny eloka dia terena ndreniko hibaboka ny eloka tsy nataony. Izahay mpitandro ny filaminana koa aza mba saina nytohan'izany e. Izany indrindra ny antony nakanay amin'ny maliny no adiadiana tsara ka nahalalana amin'ny antsipiriany tena zavanitranga marina. Tena tsy mino ny saiko e. Tena tsy mino ny saiko. Saika anoy fa nitapahanao teniko. Pirofo faharoa manaraka an'izany dia indiantsika tany amin'ny tranonao iny ry Landy ary nakana ny akanjombadinao. Izay marihana fa nahitana finosana sy vovoka hafahafa tao am-paosiny izay mety tsy ho tsikarotra reo akory. Zany ve komisera? Iny fanambaram-Perline reninao fekekelikely no pirofo fahatelo manamarina ny voaraza rehetra teo. Tsapako hatrizay mifaneraserako taminareo izay fa niezaka niaro an'ilay zafoana izy. Ilay za nefa mahafantajavatra fa tsy niteny. Tambazandrenao vola mantsy izy mba hikombona ny vavany. Akanjo
Zampotro izao no marina rehetra. Dia toy izany ny zava-misy ary madama ka hoana ny avitao. Mpamono olona eny e, mpamono olona ianao roneny a, tsy mendrika ianao no velona tsony. Mitonihatra any aloha madame Landy a, fa resaka tsisy idirako nge zany komisera fidy, tokony avotsotako. Fantaro le za fa tsy filazanao ny marina dia antony ray ampandananao a, satria toy ny famoroka ihany koa ianao, indrindra misy ahinana fohy. Madame Perline, io komisera, vonina ny amerina izany teninao izany manoloana ny fitsarana ve ianao? vonina tompoko, efa nataoko moa le izy dia tiako. No ny faratsy tsaiko sy ny vita ny ratsiko no navoady, ny havana ihany no voavorika. Eny ary aleo ny lalàna ny tompony teny farany. Ny fitsarana ihany koa manana ny heviny ka aleotsika hiatrika an'izany. Ny mpitsara ny tokony hanambarany saziny ny olomeloka namorika havana sy ny piraitsik'ombakomba taminy. Vorikavana Tantara mitohy nosoratany Kalomba. Novelomin'ny Louise Ravelsoa, Saoly ny Volatiana Ratsoelisoa. Niaraka tamin'ny Faly Christophe Rabearmanana. Nandray feo Mamy Arvony. Nandrindra ra teknika Aro Nanampiny Krista Saoly